pejin'ny fahasalamana afaka mahazo tombontsoa amin'ny sandany mirary raha toka tody sy fahasalamana ankehitriny ny mpikambana ao anatin'ny Odivatana amin'ny alalan'ny fikambanana ara-pahasalamana arena. Omaly moa no vita ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy teo anivony izany fikambanana izany. Vita sy ny omaly ny fanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny fikambanam-pahasalamana arena izay ahafahan'ny mpikambana ao anivon'ny Odivatana mahazo fihenam-bidy amin'ny fitsaboana na fidirana hopitaly. Manampy amin'izao fiara-miasa tafiditra amin'ny tetikasa atao hoe zina izao ihany koa ny Planète Finance arak'izao fanazavan'ny Docteur Bosco Tatatsiretsy azy izao. Dia ny fampiroboroboana ny resaka mutuelle de santé ho fandraisana tanana ny fahasalaman'ny olona dia miara-miasa akaiky amin'ny Otiva ny Planète Finance hatramin'izay dia ny mpikambana amin'ny Otiva moa zany no mikambana ao anatin'io mutuelle de santé arena io dia misy fanarahana zany amin'ny resaka partenariat public privé moa izy ity dia misy fanarahana iarahana amin'ny ministère androany iarahana miasa amin'ny dispensaire eto Antananarivo dispensaire Nospatrana sy ny dispensaire ny Isotraneksa. Mba ahafahandreo mpikambana misitraka ny tombontsoa amin'ny fidirana amin'ny fikambanam-pahasalamana arena dia misy lasaka emboka aloha. Rehefa mpikambana dia tsy mandoa fa tsy 300 ny fizahan'ny dokotera sy ny fanafody novidiana. 200 fotsiny ihany koa no aloha amin'ny lany rehetra amin'ny fandidiana raha misy zany. Ny vadin'ny mpikambana sy ireo zanany latsaky ny 12 taona ihany koa dia misitraka izany fihenam-bidy rehetra izany. Ity fanaovatsy ny omaly ity mahakasika indrindra ny CSB2 Isotry annexe sy ny CSB2 Anospatrana.